mamerina ny fiarabana ho atsika tsiraray avy ampanajana tompoko ary manona fiadanan'Andriamanitra amitokatra amintsika tsiraray avy. Faly zay mivanta faraka amintsika tsiraray avy ary androany zavatra tsotra ny anarantsika mbola anatin'ny mamorona atmosfera ihany tsika fiainana mahafinaritra sy fiainana mandresy. Mamorona atmosfera, fiainana mahafinaritra, fiainana mandresy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo no iarahantsika androany. Asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo andininy fa sivy amby folo, sivy amby folo ka hatramin'ny fa enina amby roapolo. Avenao asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo andininy fa sivy amby folo ka hatramin'ny fa enina amby roapolo. Mamorona atmosfera izay inonay fa anova tokantrano, anova fiainana andavanandro, anova fahatsapana. Araka ny ambaranay foana hoe zay ty mampianatra ny hoe fanalahidy fito ny fahasoavana, fanalahidy efatra ny fipoahana arabola, fanalahidy dimy ny vavaka fifadikanina. Tsara eny fa ao anatin'izao vanim-potoana manokana izao dia iverina amin'ny zavatra tsotra isika afaka mpiarana isan'andro ary misy vokany zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Asan'ny apôstôly toko fahaenina amby folo andininy fa sivy amby folo ka hatramin'ny fa enina amby roapolo. Afaka mamaky ve pasteur Sandra? Dahoara. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary no nitan'ireo tompony fa very ny fanantenany azo ny arena dia nisambotra amin'ny Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe. Ary rehefa nentiny tany amin'ireo gouvernoura izy roa lahy dia nolazainy hoe ireto lehilahy jiosy ireto mamitabataba ny tanànantsika loatra ka mampianatra fanao tsy mety ho raisitsika na ataontsika fa romanina isika. Ary ny vahoaka niara-nitsangana amely azy ary ireo gouvernoura nanaisotra ny lambany ka nasainy nokapohina tamin'ny azo izy. Ary no nefa nokapohina mafy dia mafy izy dia natao tao an-tranomaizina ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry tranomaizina. Ary rehefa nahazo teny toy izany ra lehilahy dia natao tao amin'ny tranomaizina anatiny indrindra izy ary ny tongony noblokiny mafy tamin'ny bloky azo. Ary no ny mamantonalina dia nivavaka sy nihira fideranan'Andriamanitra Paoly sy Silasy ary niaino azy ny mpifatotra. Ary nisy ororo-tany mafy dia mafy avy tampoka ka niozongozona ny fanorenan'ny tranomaizina dia nivoniaraka tamin'izay ny varavarana rehetra ary ny vavoko ny fatoran'izy rehetra. Mino fa tantara efa diso fantatrao loatra ty tantaran'ny Paoly Silasy ty satria na aiza itoriana ny antsoina hoe fiderana dia zaraina foana ty tantara ity. Inona le tantara? Raha iandro Paoly Silasy andeha hitoro-teny dia nisy vehivavy anankiray nisy fanahy ratsy. Io fanahy io dia fanahy mahavaly, izany hoe fanahy ohatrany hoe fanahy maminany reny ihany le izy. Nanana tompo io vehivavy io dia le vehivavy misy fanahy dia ohatrany hoe fitadiavam-bolan'ny tompony zany le vehivavy. Rehefa misy olona tonga amin'le vehivavy dia milaza zavatra le vehivavy hoe ny tranonareo ariananina dia ohatrany hoe malala zavatra dia tonga eo le zay mandalo amin'le vehivavy zany dia gaga atao hoe wow dia manome vola ary tena nahazahoany tompony vola be mihitsy ty vehivavy ty. Dia rehefa nandalo Paoly Silasy dia nikikika le vehivavy reto le zanak'Andriamanitra, reto ilay olona tena avy any amin'Andriamanitra dia faratezitra Paoly dia niroahany le devoly. Rehefa niroahany ilay devoly tsika zany tsy mbola hiditra amina resaka hoe mpaminany sandoka sy ny sisa sy ny resaka hoe délivrance. Fa rehefa niroahany le devoly dia very fihinanana le tompon'ilay vehivavy zany satria io vehivavy io zany dia karazana hoe andevona olona anankiray. Dia tezitra be le tompon'ilay andevy vehivavy dia nitoriany zareo Paoly Silasy. Rehefa nitoriany Paoly Silasy dia lazainy hoe reto olo reto dia manakorotana antsika ary mitondra fomba mpivavahana zay tsy fomba antsika akory fa fomba ny
fomba nydragao tsika romana ozy izy tsika tadiavindragao mba anao an'izy koa dia rehefa zay dia tonga ny vahoaka rehetra miara nitsangana namely azy dia tonga koa ny gouvernora dia nisoro ny gouvernora ny lamban'izy gao na hoe ny akanjon'izy gao dia nasainy kapohana tamin'ny azo rehefa vita zay a dia tsindriny baiboly mihitsy tsindriny mihitsy andiny fahatelo miroapolo hoe noho nefa nykapohany mafy dia mafy tsy hoe kapohana hoe aloha mba asiana kely hoe mba pour la forme fa tena nylazay baiboly mihitsy hoe no kapohina mafy dia mafy izy dia nasaina natao tao an-tranomaizina rehefa tao an-tranomaizina izy a dia nafarany tsara ny mpiandry ny tranomaizina tsy hoe tranomaizina moa zany fa tranomaizina nafarany tsara hoe reo tena gadrao mafy mihitsy dia nalainy mpiandry tranomaizina indray hoe mpiandry tranomaizina izy mirahalay Paul Silas dia nentiny tany amin'ny farany lalina indrindra anatiny indrindra ozy izy ny baiboly anatiny indrindra andiny faefatra amby roapolo dia ny tongony no blokiny mafy tamin'ny blokazo zany hoe izy mirahalay zany Paul Silas zany ka ohatra ka jerena tsotra dia izao avy nivavaka nanao délivrance olona dia voadaroka fidinina zany voadaroka tsy tsotra fa mafy dia mafy ary tsy hoe voadaroka fotsiny fa nasiany vahoaka nasiany gouvernora ary ihany koa natao tany anaty tranomaizina lalina dia lalina fa zavatra mahagaga ka lasaka nambavy dia izao izy mirahalay na ny tranomaizina pasteur Sandrara Zafy Mandratra ny zavatra nataony raha olona ankehitriny zao dia nitomany courage fahoana zao mihitsy fery tompo le manompo anao tompo a zao mihitsy fery mivavaka rehefa mivavaka very tompo dia tsy maintsy milanja ny mafy a mivesatra ny mafy a fa ny zavatra nahagaga pasteur Sandrara Zafy Mandratra dia izao any an-tranomaizina izy mirahalay ny zavatra ataony a mihira fiderana ny tiana ambara dia izao ny fiderany Paul Silas tsy miankina amin'ny contexte pasteur Sandrara Zafy Mandratra tiako zany teneny pasteur zany akasitraka pasteur Enzo marina loatra zany ny fiderana an'Andriamanitra tsy miankina amin'ny zavatra hitanao tsy miankina amin'ny zavatra miatra amin'ny ainao tsy miankina amin'le tenin'ny olona tsy miankina amin'le fanenjehan'ny olona tsy miankina amin'le zavatra tsy miankina amin'le tenen'ny poketranao tsy miankina amin'le aretina tsy miankina amin'le zavatra matetika pasteur ny zavatra misy amin'ny mafindrindra amin'ny olona rehefa mikasika ny teny fony ty rehefa mikasika amin'ny zavatra hafa na amin'ny olona hafa sy ny sisy fa rehefa mikasika amin'ny olo vao maika tena marary fa ny fiderana an'Andriamanitra marina loatra zany tsy miankina amin'ny zavatra hita tsy miankina amin'le zavatra tsapa tsy miankina amin'le zavatra iainany fa na inona dia mila mideran'Andriamanitra amen mahafinaritra be misy pasteur Sandrara dia lay fahatsapany izy mirahalay lay fahatsapany Paul Silas dia izao hoe ohatry ny hitako eto izy mirahalay hoe tena zao a Silas tsisy nininitsika ty voadaroka teo ary rapitso maraina mety mbola vokely koa fa izao nininina mitranga Andriamanitra dia Andriamanitra foana ny zavatra nitranga tamin'ny fiainan'izy mirahalay tsy nanovany mahandriamanitra n'Andriamanitra tsy nanovany mahandriamanitra n'Andriamanitra ary hoy izy mirahalay hoe ka nahoana na inona zavatra mitranga ny herintsika mirahalay dia tsika tsy malala zavatra ankoatrany hoe andaotsika ideny le fiainany mihitsy raha lasaka nabavy no misy zavatra ianarantsika ao anatin'ity hoe mamorona atmosphère ity ho hitantsika moa fa rehefa avy eo ho zareny pasteur Sandrara Zafy Mandratra rehefa avy eo hoe inona ny zavatra mitranga rehefa fiainan'ny olona mpidera voakitikitika fa ny zavatra mahafinaritra ana alohany idirana amin'izay teboka izay dia izao hoe le izy raha lasaka nabavy na inona zavatra mitranga ao fiainantsika aza vela isy na zavatra inona na inona hamono ny fiderana
aza vela isy na inona na inona aplatsaka ny fiderana na aiza na inona zavatra mitranga ny zavatra tokony eo ambavantsika mandrakariva dia fideranan'Andriamanitra. Ny Paul Silas ao tena impensable, tena tsy takatra izay. Raha ohatra ho fotsiny hoe rehefa tany anaty raha zao ny tenenten'Andriamanitra hoe dia nivavaka izy mirahalahy tany an-tranomaizina dia comprendre daholo ny olona rehetrarehetra hoe aisy ao anatina olana ve tsy normal na mivavaka e fomba kaikaiky ny tompo rehefa misy any problème akaiky ny olona rehetra ny tompo e na zay tsy mivavaka ary mivavaka ihany na ny olona miteny azy mivavaka zany mandany fotoana ataovy marary mafy ane zanany amin'ny alina ary mifanitony fa tonga dia miantso an'Andriamanitra izy Andriamanitra raha misy ianao mba tena ataovy ihany ty zany hoe lay vavaka zany normal fa le toepo le hoe idera nefa ao anatin'ny problème riavana malala ny ao anatinay mivady androany maraina dia ilaza amintsika tsiraray avy ny fiderana zay eo ambavanao ny fiderana zay ataonao aza vela ho lefina inona na inona satria tokoa izaho pasteur Sondraga Zafimalato no hoe rehefa midera izy mirahalahy inona ny zavatra nitranga pasteur Sondraga Zafimalato. Amen. Izaran'izay mihitsy ny azy teboka raha izay fa pastera fantatra isika mpijery ve mahafantatra an'ity za moa voninahitra ho an Jesosy za manana raha iara-panazy mampianatra ihany koa fa fantatrao ve fa ny romanina dia spécialiste ana famonoana ana torture ahoana moa tena hoe torture fampijaliana amin'ny teny gasy izy hoe fampijaliana nanerana an'izao tontolo izao dia nalaza an'izany zareo eritreretiny pastera hoe ianao mangiry firy mihitsy vo eo hoe ianao vovony mafy maratra manderaha bongo maso mangana ny loha sady misafy mangamangana midera pastera ny olona rehetra ve vitan'izany hoe ao anatin'ny ratranao eo mihitsika zao eo mihitsika hoe isika tsiraray avy na inona zavatra mitranga dia raha ho Andriamanitra tsy hoe rehefa mahazo bisikileta vaovao ianao vo idery alleluia na hoe mahazo tomobile vaovao ianao zay fa hoe ianao hoe za idery na hoe ena niaraka ihany izy roa kely dia hoe halleluia tompo tena misy ianao iavana malala ao amin'ny tompo zao na mbola tsy azo ary le bisikileta dia raha ho Andriamanitra na mbola tsy mitranga ary le zavatra tenaina dia raha ho Andriamanitra na dia mifanohitra amin'ny antenaina ary mitranga dia raha ho Andriamanitra zany ka rasika nambavy mahatonga anay mampatsiahantsika foana hoe mamorona atmosphère rehefa foronona ny atmosphère zao ny zavatra mahagaga ny atmosphère atao anatin'ny figadrana zany ny olona rehetrarehetra ao samy very fanantenana samy kivy zany hoe atmosphère na fakiviana very fanantenana ireo mpigadrana fa Paul Silas namorona atmosphère vaovao ary ny baiboly milaza hoe ny haino azy mifatotra ao izy zany hoe ny olona rehetra tsisy mira fa izy mirahalahy ao anatiny ao dia miara milaza hoe zay ideran Jehova dia miara mihaino fotsiny zany le mpifatotra rehetra hoe inona ary manjoana azy mirahalahy azy inona ary dia avy eo mety any ambadika any mety misy manaraka moramora koa satria mihaino ny mpifatotra fa izao ny zavatra nitranga rehefa niova le atmosphère fady sopanantenana le atmosphère ohatrany hoe very fanantenana tsisy ninona tsony mangamangana ny tena manaintaina tanteraka amin'ny lafiny rehetra nefa mbola midera ihany fa rehefa midera an'Andriamanitra ny olona inona ny zavatra mitranga pastor Sondraga rehefa midera an'Andriamanitra ny olona anankiray marina ny tena mpanompon'Andriamanitra ny hoe inona ny zavatra mitranga inona ny mitranga rehefa mikasika olona mpidera an'Andriamanitra ny olona dia ty tadidio misy fanafana misy tontolo anankiray izay misokatra manokatra ny varavaran'ny lanitra le izy rehefa mamaky an'io ten'Andriamanitra io dia hoe nisy ororo-tany ny ovitrovitra mafy ny figadrana ny tranomaizana nefa izy ireo dia tany amin'ny tranona indrindra ny tranomaizana tadidio tsara fa ho anao dia fiarovana ho anao ifonako le teny vahiny ohatrany hoe balizy ohatrany hoe fiarovana ho anao ny fideranao an'Andriamanitra ny ovitrovitra ny ororo ny zavatra rehetra rehefa midery izy eritrereto ane tadidio tsara rehefa ianao no midera an'Andriamanitra
fa na ny fanjakany aizina azy ny trano maizina ny aizina rehetra ny tontolo ny aizina rehetra dia miororo matahotra hoy aho teo tamin'ny vavaka hoe eo amin'ny toerana izay misy ny fanahin'Andriamanitra dia misy ny fanafahana tadidio rehefa namalalo amin'ny tompo fa ianao rehefa ianao no midera dia na ny elo ray manontolo ary miovitrovotra sy matahotra ny mampideranao ataovy ianao ny fiantsonanao dia aza vela intsony hoe lay mpimonomonina lay matahotra lava fa ianao ataovy hoe ianao lay mpidera tadidio tsara ao anaty baiboly dia milaza an'izao hoe ny fiderantsika an'Andriamanitra dia didikazo mampofony miakatra ny amin'Andriamanitra tadidio Paoly sy Silasy tao anatin'ny nanaitena azy izy no nidera fa na izy nidera tellement nankasitrahan'Andriamanitra loatra le fiderany le didikazo mampofona tonga tany amin'Andriamanitra tena nakasika loatra an'Andriamanitra any ka niororo tranotrano maizina ifonako pasteur raha mamaky kely ianao raha mitoy ianao eo amin'ny 7 sy 8 dia rehefa miovitrovotra ny trano maizina dia hoy le mpiambina azy ireo hoe lasa izy andeha haka sabatra dia hoy izy hoe andeha amin'ny tena fa mety efa lasa nitsoaka zay le olona iry Paoly sy Silasy izay olona nogadraina tadidio tsara rehefa ianao no midera na ny fahavalinao azy ireo nitsangana amin'ny fahavalinao azy dia atahotra anao goavana le izy pastor Sondra Zafimandra satria rehefa midera ny olona dia izay zavatra rehetra mamatotra azy miororo ny tranomaizina ny ororo varavarana dia mivaha ny ororo bloky hazo dia mivaha amin'ny fomba tsy takatra ny saina mihitsy no anaovan'Andriamanitra fanafahana no ninona tsy hoe satria mivavaka fa satria midera rehefa namalala za tato ato zany ny alohan'le confinement dia fampiresaka izay sy pasteur Jocelyn Garçon zay no manao partage matetika zay inona ozy izy natany anazy pasteur Antso inona ozy izy ny tena manao any am-piangonana manaraka dia ny anao hoe feno fiderana ny fiainanao tena tiako zany ozy izy zavatra tao anatiko tao zany dia hoe fiderana ny antony raha lasaka nabavy dia izao ny zavatra goavana resantsika efa avy eo ny zavatra goavana fanalahy tsara indrindra nanantsika raha mbola zanak'olombelona tsika dia fiderana ao ambadiky ny fiderana raha lasaka nabavy misy fanafahana ataon'Andriamanitra lay fanafahana io tsy mitranga raha tsy amin'ny fiainan'ny olona midera ny problema zany samy mitrangan'ny problema daholo ny olona rehetra na olona ahoana hitrangana problema daholo fa izao no mampiavaka aisianao manomboka androany sika ao anatin'ny ady mbola midera sika ao anatin'ny zavatra maro samihafa mbola midera sady mivavaka tsika midera hoy amantsika olona zay niantso anahy nandritra nyty herinandro ty sy ny tamitababolana hoe rehefa misy olona manana olana miantso anahy dia hoy zany mantsy anazy midia ao an-trano dia mideran'Andriamanitra ary ny zavatra mahagaga zay olona rehetra niantso akana saiko nideran'Andriamanitra dia nijoro vavolombelona daholo pasteur maivana zao niova be ako sitrana ako lasa falifaly be ako afaka le alahelo ny antony dia zao ny fiderana dia mitondra fanafahana aveko fandroany ny fiderana dia mitondra fanafahana zay mivaly zany androany te ilaza antsika tsiraray avy hoe raha kristiana ianao ka mandalo zavatra ny tsotra indrindra dia mideran'Andriamanitra tsaroko eto misy tantarana mpianaka izay pasteur Sondra Zafimandratra tsisy vola tao an-trano lany zany ny tahirin zareo dia niteny tamin'ny maman'ilay niteny le maman'ilay tovovavy kely niteny ndao-tsika sindry hivavaka dia mivavaka izy miravavy dia rehefa avy eo izy ireo moa zany fa maty vady le vehivavy dia rehefa mivavaka dia ndao-tsika sindry andiky marina fa tsisy sakafo tsika fa ndao-tsika sindry andihy tena andihy be tao izy mianaka kely sady nideran'Andriamanitra dia misaotra Andriamanitra misaotra sady mandindihy zareo dia misy an'le olona le mpanatsafa anazy repita mahita dia ozy le olona mpanatsafa efa tony efa tsy manana na inona mbola mihirehira sy mandindihy any
andeha alaiko barako tony androany dia inona nataony lasa le lehilahy nandeha mividy vary raikony dia aveo koa mividy tsaramaso mividy menaka dia nalainy vo zavatra ketraketrak eo izy miraha vavy kely zany izy miraha vavy menaka moa zany mbola mandihy tsara mihitsy ao an-trano hiderako anao feno fiderahana anao sady mihirahira izy dia netiny le lehilahy moramora le vary dia napetrany teo vary tsy zakany izy miraha vavy mihitsy satria raiky tapo ve mova zakana vehivavy kely anankiroa netiny le menaka netiny le tsaramaso dia napetrany teo mbaravarana dia sady memebe zany izy hitanao le teanatsara alaiko baraky reto anao dia rasy izy le lehilahy nandondono tokotokotokotoko dia nilasa le lehilahy niazakazaka dia niafina tao ambadika varavarana tao ambadika ny trano rehefa niafina tao izy dia tsy mbola namolo izy mianaka satria izy mianaka mbola mitery dia kakabe le lehilahy dia miverina nandondono izy tokotokotokotoko natao mafimafy kokoa dia lasa ndray le lehilahy niafina zany sady mitsikilo namo varavarana le vehivavy kakabe mahita vary tsaramaso menaka eo amin'ny tokonana eo dia hoay Andriamanitra misaotra anao fa misy eto tena inana indray izay mianaka kely androany dia rehefa nanao an'izay izy miraha vavy mianaka dia potra tapoka avy any le lehilahy tena anao hoe hoainina be nareo zany nanatitra anareo teo hoainina be nareo zany nanatitra anareo teo fa tsy Andriamanitra dia vao maika niantso an'Andriamanitra le raha matody anazy hoe Andriamanitra misaotra anao fa nanodevoly ary ampiasainao hitahinanay za zany tiako lazaina aminao dia izao iza moa no teny an'le lehilahy hoe andana vidy vary Andriamanitra me tany ambadika tany tsy tsapany le lehilahy mieritreritra hoe ananiantsy anjapiraby fa ny tena marina Andriamanitra miteny tamin'le lehilahy hoe andana mividy fa mila mihinana retsy ane midery vizana ane retsy miaza mandindihy ry havana malala ho atsika tsararay avy te ilaza aminao zay ovainy atmosfera ao an-trano mamorona atmosfera mampitranga zavatra mahagaga mampitranga fanafahana ny fiderana andramo ane zao hoe enao le malahelo iny tena malahelo be enao tsy haiko hoe ny zavatra nitranga dia nalahelo ianao dia zao any andramo hoe dia ran'Andriamanitra amin'ny voalohany ohatrany misy ranomaso milatsaka zany dia mikofokofona kely eo ianao le vava amin'io fa mangovogovotra hitanao le somary mivibra ny ato ambany tena mivibra ozy izy fa izao toizo le fiderana fa ho hitanao zany hoe mivadika ny atmosfera miala le alahelo dia soloan'Andriamanitra le diloilo fifaliana tsotra andrina amin'ny fiainana dia raha Andriamanitra na misy volana tsisy vola na misy tsy tiana misy mpanenjika ninona ataony hafa zao aveko le fihezanteny pasteur Sandra ny fideranao an'Andriamanitra aza atao miankina amin'ny contexte Andriamanitra tsy miankina amin'ny contexte amin'ny maha-Andriamanitra azy indikan'izany ny fideranao koa tokony tsy miankina amin'ny contexte donc c'est kidera foana mamorona atmosfera fiderana fa ho hitanao zany fanafahana amin'ny fomba tsy takatra ny sainy zany eo amin'ilay tsy apoizina indrindra zay ny tena mahafinaritra rehefa midera an'Andriamanitra ianao eo amin'ilay tsy apoizina indrindra no anaovan'Andriamanitra zavatra pasteur Sandra karaza fonandratra iteny farany ianao dia mangataka anao zay hivavaka ho an'ny tsiraray avy dia ao aorianan'izay mba hiaraka hira fiderana iray tsika akatonony ny tranonao dia hiaraka hideritsika raha marary ianao dia derao Andriamanitra raha tsisy vola ao an-trano comprendre anao ako derao Andriamanitra nefa na izany ary raha vo avy niady ny mpivady na nyfamaly tamin'olona ianao akatonony ny trano dia derao Andriamanitra ninona zavatra mitranga derao Andriamanitra fa hitanao zavatra ho ataon'Andriamanitra pasteur Sandra Kazafondrata Alléluia makasitraka pasteur zao ary eto akaikinao tena mahery tiako be le hoe le nilazay pasteur teo hoe aza vela fona miteny teny vahiny hoe aza vela conditionner ny contexte mihitsy ny fideranao fa marina loatra pasteur hoe ny fiderana an'Andriamanitra mampisokatra ny latabatrao eo imaso ny fahavarinao araka ny teneny pasteur teo hoe nenizy rovavy zany nenizy mianaka
tena nanokatra latabatra teo maso ny fahavalony Andriamanitra raha tsy misy nefa le tsy fisiny raha tsy nisy le zavatra mafy nanjoan'izy ireo dia tsy nisy occasion tsy nisy fahafahana nanehoan'Andriamanitra le voninahitra. Ny zavatra mahafinaritra ana pastor Sondratsy hoe nanokatra latabatra teo maso ny fahavalony fotsiny Andriamanitra zay tsy hoe namelatra latabatra fotsiny Andriamanitra fa le fahavalony mihitsy nataon'Andriamanitra serveur. Nous, les filles des rangs, dotsika hivavaka androany. Zao zavatra inoko, tsisy zavatra sarotra amin'Andriamanitra rehefa mahitanao izy hoe ito le mpiteraha, ito le mpiteraha, ito le tia, ito le naninina zavatra mandalo eo aminy, tsy mety reraka amin'ny raha ito. Milohan'ny vavanao pastor Sondra, za te hilaza amin'ny tsiraray avy hoe tsy voatery mahay mihira ianao, tsy voatery hoe tarika hoe tena tarika vaovao ty Romain sy ny mpandihana na hoe tarika Janine sy Janety dia hoe indrimy deuxième dia zany première non tsy mila an'izany fa na mahay mihira ianao na tsy mahay mihira le feo anao voahenin'Andriamanitra dia fantany hoe feon-drahaniny zany artiny zany nijolery artiny ny feo any ka tsy mihoatra lavitra veny ianao. Vavakantsika pastor Sondra mangataka anao hivavakantsika. Iaraka hivavakantsika. Jehovah Andriamanitra ranay masina tsara indrindra. Misaotra anao izahay, isaotra anao lalandava izahay. Lehibe sy mahatalanjona loatra ny asanao. Misaotra Andriamanitra nomenao izahay sehatra, fahafahana, fanalahidy hoe ny fanalahidy mpiainana sy fanafahana, ny fanalahidy amin'ny olana rehetra, ioarana zavatra sarotra na any anatin'ny maizina indrindra na anatin'ny mafy sy ny mangirifiry na iza manenjika na inona mety contexte hitanay ankehitriny mety ao anatina fotoana ny olona mety hoe hoy izy hoe nantahiry ary efa langy efa nitahiry sisa no hohaniny efa hoaizandray ny ampitso inona indray miomana rapitso fa eo ny olona misaotra Andriamanitra eo mihitsy izahay no hiderana. Misaotra anao ny amin'ny ankohonana tsiraray avy izay mahalala ankehitriny fa ny fanalahidy mpiainana, ny fanalahidy ny tranomaizina misokatra, ny fanalahidy ny lanitra misokatra, ny fanalahidy ny ampiororo ny fahavalo, ny fanalahidy ny ampisokatra sy hivelatry ny latabatra eo imason'ny fahavalo dia ny fiderananao. Hideranao zay Andriamanitra tsy avelanay hiala eo ambavanay ny fiderananao. Tsy avelanay hiala eo amin'ny fiainanay, eo mety tahotra, eo mety ady, eo mety ororo, eo ninina na zanatsika mandeha amin'ny andro aza tsy atahotra ireny izahay satria izahay dia hideranao lalandava. Misaotra Andriamanitra hidera, ny aja, ny voninahitra dia averinay any aminao rehetra. Amen. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka amindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka nomenao fiadanana. Rainay izay ny an-danitra mamasina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, izay atantaka ny an-danitra. Eo nay ny mianakasy ary mamelany tahaka mamelany izay meloka taminay, aza mitolana eo amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy, fa anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen.